Andriamatoa filomitarika an'izao février zao ianareo bromarsy ny anteny mera-pirenena isika mpikambana eto anivon'ny gouvernementa ianareo solombavam-bahoaka ny Madagasikara sy izay manaraka izao fandarana izao dia manaja anareo ampanajana. Solombavam-bahoaka enina no nametraka fanontaniana sy fanamariana mahakasika ny sehatra ny arenan-kibon'ny tany izay ampy tokoa mahafoaka ny izay tsara ho fantatra ny eo amin'izany sehatra izany eto amin'ny firenena. Ny itovizan'izy ireo dia mampiseho tokoa fa ny arenan-kibon'ny tany ary mahasaro-piaro antsika ny fitrandrahana an'izany satria arena tsy azo avoazina ka faniritsika sy fanamby ataontsika ny itondran'izany fampandrosoana ny fotony sy ho an'ny firenena manontolo. Ny hoe gabrara fitrandrahana tsy misy tamberim-bidy na tamberina-draikitra izany. Ny fitrandrahana ara-dalàna ihany no ahafahantsika maka ny tamberim-bidy sy ny tamberina-draikitra ao anatin'ny asa fitrandrahana. Raha mahita nefa fa maro ny mpiantsehatra ao anatin'izany sehatra ny arenan-kibon'ny tany izany no tsy ao anatin'ny ara-dalàna. Ary ambaratsika vahoaka izay mivelona sy miasa ao anatin'izany ny akamaroany dia ara-drariny izy miasa fa tsy ara-dalàna. Ary andraikitsika mpitondra fanjakana na ianareo any fotony na izay aty amin'ny folobe no mampiditra an'ireny vahoaka ireny ao anatin'ny ara-dalàna mba tena hitondra vokatsoa tokoa ny fitrandrahana. Nanambara teo ny solombavam-bahoaka tao Mananjary fa 10 kilao isan-kerinandro no vokatry ny volamena ao. Ny ao Anosy-Varika moa tsy azoko tsara izy teo na 2 kilao isan-kerinandro na 2 kilao isanandro fa misy volamena tokoa any amin'iny faritra Vatovavy iny fa araky ny nambara teo tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna na ny mpangady volamena na mpividy sy mpivarotra volamena. Ary tsy ho tonga any amin'ireny commune ireny mihitsy ny tamberim-bidy na tsy hoe risy torina miniera rehefa tsy mampiasa ny laissez-passer ara-dalàna ministeran'ny arenan-kibon'ny tany izay mpividy sy mpivarotra eo. Mahakasika ny fanontaniana solombavam-bahoaka Madagasikara tao Ampania, ilay orinasa resahana mitrandraka ao amin'ny faritra misy anao dia orinasa manana fahazahon-dalana hitrandraka araky ny arenan-kibon'ny tany sy hoe permis d'exploitation, manana ny fahazahon-dalana ara-tontolo iainana permis environnemental, manana cahier de charge environnemental et social, mandony frais d'administration minière hatramin'ny taona 24, mandony redevance sy ny risy torina minière nandritra ny 20 taona. Fehiny ara-dalàna io orinasa io. Ny tsy fanajan'ny fomba tany sy ny fomba mampanao any dia ao anatin'ny andraikitra tokony tanterahana ary misy ny fepetra amin'ny fanandrify amin'izany. Fa ny tsara ho fantatra dia izao ny fidirana ankeriny ao anatin'ny faritra anankiray misy fahazahon-dalana amin'ny arenan-kibon'ny tany na tsy hoe périmètre minier na envahissement minier izay ataon'ny vahoaka ny fotony dia tsy azo atao. Fa tokony misy foana ny fifanantonana sy ny fifampidiniana ao anatin'ny hoe vahoaka te hiasa sy ny tompony fahazahon-dalana. Ka amin'ny ankapobeny dia izay no fipetraka io ao amin'ny faritra maniry izay resahanao io. Mila mifanantona sy mifampiresaka izany ny vahoaka sy ny tompon'ny fahazahon-dalana mba hirindra tahaka ny teo aloha ny fiarahamonina sy ny fiarahan'izy ireo miasa. Ho an'Andriamatoa solombavam-bahoaka ny Madagasikara ao Mananjary mahakasika ny ao Anosy-Paris, ny teny moa ianao teo io no mampiady antsika. Ahitsy kely ianao Andriamatoa solombavam-bahoaka fa ny misy ny arenan-kibon'ny tany tsy miady aman'olona fa hevitra no ampiditsika hatramin'izay fotoana nanaovantsika fifanatrehana teto mba ahafahantsika mahita ny vahaolana. Sotranao nanome ny fampitam-baovao mahakasika an'io fitrandrahana ao Anosy-Paris io izay mariako fa fitrandrahana efa nidin'ny police de mine antsoina hoe nanaovana selage ka na iza nanokatra sy nanao ankeriny nanapaka an'izany bris de selage zany dia enjehana araka ny lalàna ary poursuite pénale no anenjehana azy. Dia atao sofina miara-mandray tsika ny amin'ireny toerana efa nakatona tsy azo hitrandrahana ireny kanefa mbola inina sokafana ihany tsy misy manana fahefananokatra an'izany raha tsy izay fanomena lalana manokana eo anivon'ny police de mine ihany. Ary izay no hiampitako ato amin'ny kareran'andilana izay resahan'ny solombavam-bahoaka avy any moa. Marina tokoa fa ny OMC régional no nakatona an'io karerana beril andilana avaratra io
Ary efa nanatanteraka iraka tany ny tena koa ametrahana ny laminy ahafahana mampiditra ireo vahoaka ireo ao anatin'ny ara-dalàna, ary indrindra ahafahana mifehy ny fividianana sy ny fivarotana io vato berilina io izay tena lafo vidy tokoa. Androany zao tolakandro zao a voavoray ilay atao hoe cartographie an'ireo lavaka anarivony izay tsinjarana fikambanana maromaro a te hiasa ao anivon'izany karera izany. Noho izany tsy avaty amin'ny ministera ny fahatarana fa raha nandalo tany ny tenako herinandro roa na telo zay dia ny teny hoe raha vao tonga io a dia azo alamina ny ahafahan'ny fikambanana miasa ao, fa azadinoana ihany koa ny amin'ireo mpividy vato ara-dalàna tena matianina izay mbola jerentsika ny ahafahana mametraka an'izany. Farany any an'ny député avao iosy a, marina tokoa tamin'ny 17 jona isika no mifampiresaka tamin'ny fampitandavitra fa mangataka ny tenako hidinany ianao hijery ny karera ao a milay olana fitrandrahana ao Ambinda. Efa ao anatin'ny fandaharam-potoana izany fa dia miandry lamina kely isika fa eto dia ampitaina fotsiny a. Tsy dia tsara loatra raha ny mpitondra ny toerana no mifanipaka ohatran'ny valalakarina ao anatin'ny fijerena ny fitantanana ny fitrandrahana an'io, fa dia mbola anterina ihany fa ny ara-dalàna no apetrakitsika mba ahafahan'ny vahoaka tena miasa ankalalàna. Ny fahafahana mametraka ny vahoaka hiasa ankalalàna zany a dia ny fampidirana azy ireo anatin'ny groupement ny association ary sy didim-pitondrana azo avoaka mahakasika an'izany a ho an'ny mpividy sy mivarotra vato a dia ny autorisation de collecte. Zay a no atao hoe taratasy ahafahana miantsehatra ao anatin'ny fividianana sy fivarotana ny vato na ny volamena amin'ny ankapobeny. Farany nisy fanontaniana teo mahakasika ny hoe aiza ho aiza ny fanokafana ny fahazoan-dalana eo amin'ny sehatry ny renan-kibon'ny tany. Matoa izay miadam-pamindra dia mijery ny maro tampona hijoroana. Tsy mora ny mijery mampifanandrify ny zavatra gaboraraka nisy teo amin'ny sehatry ny fahazoan-dalana eo anivon'ny renan-kibon'ny tany sy ny tanjona sy ny vina andrasan'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Fa raha ny ministeran'ny renan-kibon'ny tany dia eo am-pamaranana ny fandrafetana ny boky nandraikitry ny renan-kibon'ny tany na ny antsoina hoe cahier de charge minière ho an'ireo karazana fahazoan-dalana rehetra, karatra izay ka hisokatra izany dia tena mba ho matianina daholo izay mahazo ny fahazoan-dalana, fa tsy hanao androny maka fahazoan-dalana fotsiny dia mijery mpividy na miandro manalatsaka avy any an-danitra fa tsy manatanteraka asa na ilay atetsika hoe spéculation, fa dia ao anatin'ny famaranana an'izany zay ary mandroso ny tolo-kevitra eo anivon'izay ambaratonga manapaka ny fanokafana izany. Soratobokolany mankatelo. Sotranao Andriamatomindista dia ometsika fitenenan'izay izay minitra manaraka.